Eny ary a, faly miarahaba antsika amin'izao harivariva ny andro talata. Raha ny tena marina dia ny alakamisy izao no fotoanantsika. Kanefa noho ny fandehan'ny raharaha rapitso 29 mars
sy ny karazany dia alao nampandrosoana ny androany, tokony tamin'ny lakamisy zany dia nampandrosoana androany satria tokony misy ny fampitezana zany ary fampianarana an'ireto azafady tanora malagasy maromaro izay tsy tena mahalala akory hoe aiza ho aiza moa sy ahoana moa zany hoe malagasy zany. Inona ny lesona azo raisina tamin'izany atao hoe 29 mars zany ary ahoana fitrangan'izany amin'izao fotoana izao hoe tsika malagasy ve tena efa afaka tokoa tsy miaina eo amin'ny tsy miaina amin'ny fatotra intsony ve tsika ary tena hoe maleo tena tanteraka ve tsika eo amin'ny fiseho an-draharaha sy ny zava-mitranga rehetra amin'ny fiainana andavanandro, eny fa na dia ny hoe na ny manodidina antsika fotsiny ara amin'ny fiainantsika rehetrarehetra dia tsara ho resahana ary ho dinihantsika eto. Resaka ihany koa tsika momba ny satria raha tadidintsika dia angamba raha tsy diso 2021 efa ho roa taona zany zay no maty andriamatoa Didier Ratsiraka. Misy tenin-droa hafahafa ny fiainonanao tompo misy tenin-droa inona andriamatoa fahalalana tsotsotra ny resaka Brigitte Razaka sy andriamatoa Lola Rasoumaharo ho resahana ihany dia hiresaka ihany koa tsika momba ny andriamatoa Didier Ratsiraka. Mialatsiny mety tsy manoatra le resaka satria misy manoratra ihany koa tsy azo mametraka fanontaniana ka dia hirositsika amin'ny fandehan'ny raharaha. Miandry anao miresaka fa tsy mania mikasosaoka be no tsy misy eo sady réseau no problème ka raha aty Liban wifi tsy mety mihitsy izao feonao mazava tsara. Merci madame satria misy olona zany amin'ny izy teo amin'ny YouTube izay maro ihany koa no mpanaraka antsika amin'ny YouTube. Hiditra zany ndao ataontsika amin'ny hommage angamba raha izay ny ilazana azy satria misy karazana ny réseau anao no mety ratsy, ny akama fahalalana tsotsotra na manakory ny vavangisa rehetra ny tanindrazana any. Rariny loatra raha hiresaka momba ny andriamatoa Didier Ratsiraka isika ary tsy mampaninona angamba rehefa amin'ny vanim-potoana ohatran'izao dia karazana ohatran'ny hoe hommage na fahatsiarovana no atao ary tsy misy mihitsy hoe hommage azonao atao tsara mihoatra amin'ny hoe zavatra tena niainana ary ohatran'ny hoe zavatra vivant mihitsy no tantaraina amintsika rehetra satria tsy aferina fa anisany nahalala an'izany olon-dehibe, an'izany hoe olobe zany ny tenako ary tena tsy aferina fa nahalala anazy tao anatin'izy nitondra izy filoham-pirenena ary mbola nafantatra azy bebe kokoa tao anatin'izy hoe tsy nitondra firenena zany satria ny tenako zany tsy mbo karazan'le olona hoe manao démarche intéressé tahaka ny hafa reny hoe rehefa tsy eo intsony le olona dia lasa miala lavitra ary modina tsy fantatra mihitsy aza fa rehefa niala teo amin'ny fitondrana izy ny 92 izy iny ka voatery nakaty andafy noho ny hoe fandaminana ny raharaha sy ny karazany dia vao maika moa niona sy mifandray akaiky mihitsy izay mianaka nanomboka tany amin'ny taona nahafantarako azy aloha tena hoe nahafantarako azy akaiky dia tany amin'ny taona 720 mbola vao 520 taona monja ny tenako tamin'izany fa nitohy ary ny amafimafy ny fifandraisana zany hoe ny akaiky taty amin'ny taona 3 amby 20, 4 amby 20, 5 amby 20, 6 amby 20
mandrapa tonga taty amin'ny 2:00. Zany hoe tena akaiky zany ary ny anisany tena nahafinaritra ahy dia tamin'izy tsy tao anatin'ny fitondrana satria de tena tsy afeniko anareo ary tsy mahamenatra ahy miteny an'izany. Maro tena anisan'ny hoe zavatra tena ni-impressionné anahy dia ny fahaizan'Andriamantoa Ratsiraka Didier mizara ny fahaizany aloha ray zay ary le mampianatra an'le izy ihany koa, le mampita an'le izy indrindra fa ny mémoire ao anatin'ny sainy ao tena lazaiko aminareo fa ao moa miteny hoe manompo sampy Ratsiraka tam'zany sy ny karazany, misy bôbelona ao anatin'io pagody io sy ny karazany. Izy moa de niteny tamiko ary nanazava tsara hoe ao aho no manao ny méditation. Tsara marihana an'zay satria raha mpitondra firenena zany ianao indrindra hoe filoham-pirenena ka raha tsy mitodika aminao ianao, miresaka aminao, manao karazana hoe introspective zany, manameloko amin'ny tenanao anao, na mandoka ihany koa ny tenanao ianao, fa tena lazaiko aminareo fa tena ady tena hoe ady goavana indrindra eto ambonin'ny tany, zany hoe olona miresaka amin'ny tenany. Io tena hoe tsisy état d'âme, tsisy pitié io, tsisy hoe compromis io. Hoe satria za no miresaka amin'ny tenako de misy hoe satria za de ekekena io. Fa tena henonao mihitsy ao anaty méditation-nao anao miresaka amin'ny tenanao mba handramana zay de mety misy miteny manko nisy olona niteny anahy indray hoe mais tu es fou. De andehanana jereo ny sangan'asany Andriamatoa Einstein de mba mijereva ihany koa amin'ireny le approche psychologique sy ny karazan'ireny de hoe olona tahaka ny ahoana no miresaka amin'ny tenany de vous allez voir, détrompez-vous. Ao izy no fanaovako méditation, ao aho no ny soratra masina miteny ny mpitandrina matetika miteny hoe mba mandinihity eny e. Io mandinihity eny io tsy vitan'ny hoe mijery fitaratra fotsiny. Oui, misaotra taty, mandinihity eny. Tsy vitan'ny hoe mijery fitaratra fotsiny io mandinihity eny io fa henonao mihitsy no mangady tena hoe mandalina mombanao hoe ahoana marina moa za ty. Ary rehefa tena fasy anao ao anao de mahatsapa ianao hoe tena tsy milamina rangahy. Maninona ty firenena ity no vitako mahantra ohatran'ity? Maninona ary ao anatin'ny firasanao anao ao de efa mahita solution anao hoe na miala na manohy satria tsy tafavoaka aho. Rehefa ao anatin'le firesahanao mombanao ao ianao de mahita hoe be dia be anie zany toleransako zany vis-à-vis anahy. Tokony tsy mametsiky ny tenako mihitsy aho. Eo le narcissisme na le égocentrisme surdimensionné ananan'ny mpanao politika zany. Zay ozy izy nilako an'io pagody io. Tonga saina ianao ary ianao moa zany mba manana birao anao koa ianao tam'zany na de hoe mbola kely ara. Tsy hoe mbola kely moa zany 5 amby 20 taona zany hoe non tsy taty amin'ny taona 5 amby 20 zany efa mba lehibebe ihany zany, efa mba 3 amby 30 taona zany. Tonga saina ihany ianao hoe zany ilaina le manao introspective na examen de soi ozy taty ato de mba nianatra an'zany ny tena tam'zany. Zany hoe tena tsisy compromis mihitsy io. Zay mahatonga anahy miteny anareo foana matetika eto hoe ianareo mpanao ratsy reo ve, ianareo mpanagadragadra olona reo ve, ianareo fatina mpangalatra reo ve, de mahavita ve nareo mijery ny tarehinareo ne serait-ce que plus de 30 secondes rehefa le maraina miborosy nify na misasa de mahita an'le fitaratra am'ilay be de majery ny masonareo ve nareo. Fa raha izay faharoa majery an'le zanakareo ve nareo misakafo eo, vola halatra no hoanina, nanaovana sokatra, nanaovana volamena, nanaovana bois de rose, nanaovana marché tatsy de nikolokoloana tatsy.
Au lieu de ianona nazy azy de lasa nareo. Ohatran'izany, za tsy miteny hoe masiny Andriamantora Atsiraka mbola hiditra am'izay manko. Ho azavaiko tsara aminareo. Hitako tao aminy zay ary meko ohatra ray fotsiny nareo. Tsy tantara ny detay am'izay resaka hoe raha hiteny hoe madio Andriamantora Atsiraka Didier de diso zany. Fa izao tiany expérience-ako. Tamin'izany tsika tao anatin'ny privatisation. Ary tena zavatra napagaga. Za amin'io tsy conseiller spécial nommé officiellement na par décret. Ahoana moa izy nga ministra Rasoa zay, conseiller spécial occulte. Ahoana izy nga Pascal Rakotomanga zay. Fa ianao ty ahoana mihitsy e. Inona moa ko za moa ahoana zany tsy nintsy an'iny. De tena mba napagaga anazy zany hoe tao anatin'izany privatisation zany de mba misy secteur tena nomeny anahy. Satria io énergie io zany mba haiko io zany. Mba kely mba haiko io zany e. Meny anahy io dossier ngeda be io hoe ianao mendaky tan'ity. Voaka avy any reto olona reto zany mieritreritra hoe honorerako. Za tsy mifanao sinia tamin'ireo olona ireo na ny ariary. Rehefa tonga taty an-tafy satria hoe iona amin'ny filoham-pirenena am'izay zany zay tamin'izay, efa filoham-pirenena Andriamantora Atsiraka Didier tamin'izay. Zany nasaina ny rehetra an'io dossier io. Napetraka ireo olona ireo tao amin'le Méridien, Porte-Maillot, suite nipetrahako tao tamin'izany. Za tsy mahalala hoe iza miantoka an'izy ity, za mieritreritra hoe fanjakana malagasy satria ny fanjakana no nanafatra taty hoe tongava ianao. Ireto groupe reto zany zay tsy hotonoko ny anarany ialako tsiny satria tsy tiako efa mbola miexiste zany groupe zany amin'izao fotoana izao ary anisany numéro 1 mondial. Tonga tao amin'ny hôtely ireo olona ireo naka anahy de meny le valopy de nilaviko. Zaho tsy afaka mandray an'io fa tsisy zavatra ny am'le antsika e. De rehefa tonga ny ianao tamin'ny filoham-pirenena am'izay tao anio de ozy izy reto olona reto hoe monsieur Rakotomalala a refusé son enveloppe. Il les a bien fixés, il leur a dit, il leur disait, c'est pour ça qu'il est avec moi. Vous ne le connaissez pas suffisamment. Falery zany tena ka zany tena publicité mbilay zany. Vous ne le connaissez pas suffisamment, c'est pour ça qu'il est avec moi. De nasiany mipetraka teo amin'ny ankaviany teo ny seza moa zany le vahiny mipetraka amin'le canapé somary mirirana. Canapé angambany 2 places izy iny na 3 places izy mipetraka amin'ny seza anankiray vao miditra amin'ny varavarana ianao tonga de izy no hitanao amin'le salon eo de za zany namoronana seza anankiray teo amin'ny ilany teo zany teo amin'ny ankaviany moa zany. Mettez-vous à côté de moi ozy izy. Fa zao no lazaiko anareo. Voalasy reo vahiny reo. Ty olona teneniko ty tena mety mahatadidy an'izay zavatra zay satria zay miditra ity olona ity miditra mivoaka. Voalasy reo vahiny reo fa nataon'ny filoham-pirenena ohatran'ny voronkely hoy aho. Tena ozy zao higadra angamba rehefa tonga an'Antananarivo. Zaho fa naninona ozy izy tsy niraisinao ny valopinao. Ahoana monsieur le président fa ahoana kosa hoa zaho tsy nieritreritra an'izany. Fa raha niteny ianao hoe misy valopy ho anahy de mba mety niraisiko ianao fa tsy fantako hoe ahoana. Aiza moa no tena tsy ahalala zany commission zany e. Fa tsy le jour zany anao an'izany hoe business zany de ny devise tao anatin'ny saiko de hoe jamais je me ferai acheter, c'est moi qui achète. Tel était mon principe. Jamais je me ferai acheter, c'est moi qui achète. Ireto olona reto nefa ny manome valopy anahy satria zany ohatrany hoe za zany ny favoriser ny dossier tonga de voabe ny saiko. Ah non, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de convention qui nous lie. Ah, j'ai pas droit à ça Sady tamin'izany moa nisy scandale be tamin'izany andro zany. Fa voalasy reo nataon'ny filoham-pirenena sidina ohatran'ny voronkely ino ozy izy nareo ny antony. Nareo zany tonga de miteny hoe mandray commission zany filoham-pirenena. Tena nandray izy tamin'io tompoko.
nandray izy saingy zao ino tsara ny sasany raha matadidinareo ny sasany ny tranondratsiraka didie tany Madagasikara de tao ambody atafana ary tsy vitany juska hatramin'ny mandrampahafatiny ataovy misy maitrano ane reo mpitondra am'izao fotoan'izao reo a ny azo ao may ao Ambatobe nidorany sasany juska hatramin'izao mbola tsy vitako satria tsy andeha plonge andeha hanao bois de rose zany a na andeha hanao volamena zany a na andeha hanao pierre précieuse zany a rehefa tsy zaka mibetroko mifanaraka ny lalàna de tsy miditra amin'io aho mais encore ozy nareo ankizy manana an'io anankiroa adinonareo tanteraka fa officier supérieur de la marine française ane iny olona iny e marine mivoaka tamin'ny école navale ane iny olona iny e nanana droit zany koa ny professeur Albert Zaf fa no fitiavana tanindrazana de nitonantonana nody tany tanindrazana lazainy malagasy fampangalana mba hitanareo am'zany zay manko nidirako am'le fa voaozina ve tsika malagasy e adinotsika mihitsy hoe mba karaha manao ohatrino moa zany capitaine de corvette de la marine française zany nanao Henri IV zany olo zany ary major de promotion anisan'ny chirurgien nikoizana tamin'izany andro any hoe manokatra fo zany firy no nitazona an'izany professeur Albert Zaf zany hoe azamody any azaody ozy izy anaso ny tanindrazana tonga any tanindrazana izy lazain'le malagasindreo hoe rasiste lazainy fa misy hoe imerina ny anaran'ny alika mosa iny ka eritreretana zany hoe le saitsika zao le izy a niraisiny ary tena hitako le valopy fa niraisiny ary nataon'ny sidina tamin'izay ohatry ny volokely ary tena naneny na zao hoe tsy le tia takizay koa nindraisiko za koa mahita tafiditra canal am'ity zao lazaiko anareo tena fara problème ary tena problème ary tena ao anatin'ny saina ratsiraka didie mihitsy ny hoe ho avy ny mondial mako tamin'izay fotoan'izay 98 io ho avy ny mondial tena tsy afeniko anareo za amin'io manana invitation am'le lozy reny lozy misy anahy tamin'izany Mexico sy ny karazany le bielafo be reny groupe matanjaka ny invité anahy tamin'izany hatrany ny finale be telo quart de finale demi finale finale alohan'ny ekaranao hiditra amin'ny stade mbola misy toerana misakafo luxe be problème amin'ny andriamatoa Ratsiraka Didier zany hoe ny gasy tsy mahita mondial ary izy no nividy antenne parabolique tena volana io toko commission avy any amin'ny olona tsy haiko moa raha mbola velona ny ministry ny télécommunication sy ny communication tamin'izany andro any izy moa naran'le rangahy fa teo izy teo tadidiko a fa tellement je suis lancé je adiniko le izy a zay manko le problème an'le anesthésie générale zay adinonao ny naran'ireo Betsimisira mivoaka vao an-tranony inga Betsimisira amin'io mba fantatrao ve olo izy mivola ameko azy tao firy ny antenne parabolique tsy maintsy fiditsika tsy misy budget am'izany ao budget amin'ny fanjakana fa raha zany nataonao ataon'ny opposition misidina ianao ozy izy volako zany ozy izy vola omen'ny olona ohatran'ireny tsy zao ozy izy ty vokany ohatran'izao le izy fa tsy fantatra hoe ohatrino namonta tao antenne parabolique daholo ty ozy fa tena lazaiko anareo a miala eo Angia miala eo Neuilly mandrapahatonga any Angia-les-Bains misy à peu près angambany eo amin'ny 30 kilomètres eo zany satria tonga de mandray A86 de mahitsy be de miditra A15 de tonga ao amiko
Fa lazaiko anareo fa nanenina. Ary juska hatramin'izao mbola lasa saina hoe ohatrinona ary atao anatin'le sekiny enveloppe men'ireo olona reo. Fa mety mba nahavita sokoka iza na afaka mividy antenne parabolique ho an'ireo malagasy reo. Betsy ny fira Fredo. Tsy haiko na mbola velona iny rangahy iny na mbola tsy velona, fa iny afaka mijoro vavolombelona hoe tena nisy zany lazainy Fleury zany. C'était dans les années, c'était en 98. Ny zanan'ireo misy afaka manaprova an'izany hoe tena mividy antenne parabolique tamin'ny volany. Raha hitena hoe volany c'est trop dire. Mais quand il a dit que c'était son volany, son argent, il n'a pas menti. Parce que volamendreo olon'ireo ho anazy. Naza mety question hoe ho ividianana antenne parabolique ho an'ny malagasy. Inona zavatra mitranga? Mahita mondial daholo ny ankabeazan'ny gasy tsy nisy an'izany ohatrany hoe ny mondial zao match fa zao ihany ny azontsika. Tsy nisy an'izany tamin'ny andron'ny Ratsiraka Didier. Tsy nisy an'izany hoe délestage de tapahana tsy Analakely de torony ry Avaradro indray zao de ary Ambojatovo. Tsy nisy an'izany tompoko. Témoignage ny olona rehetra mivoaka ao de hoe tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka zay mbola afaka nahandro sakafo tamin'ny gazy. Tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka zay ny larobia sy ny sabotsy ny mamanay mihetsena. Jereo vakio zany fa tsy mamorona an'izany aho. Tsy ndeha hamely fitondrana hafa indray atsiny. Satria raha vao mivadika kely fotsiny, menaka amin'ny prometiavana hoe zao, tonga de lasa triple vide. Mivary amin'ny prometiavana hoe zao, satria ny teny hoe niadana betsika tamin'ny andron'ny Ratsiraka Didier. Au moins tsisy ny délestage. Zay aloha. Marina fa nilahatra tsika vary tamin'ny andron'ny sosialisme. Au moins vary mora. Inona zavatra mitranga amin'izao fotoana izao? Nanomboka tany amin'ny 2000. Vary lafo, 2002, vary lafo, menaka lafo, fiainana lafo. Inona zavatra mora? Atany mora. Vary lafo, menaka lafo, sipa lafo, makorelina lafo, tomobile lafo. Inona zavatra mora? Atany mora. Gidana be mihitsy ho anao atany mora, vao miadaladala tonga de direct ianao. Voilà. Inona ny zavatra natao tamin'izany? Inona ny tsy nadiabolisena an'ilay olona? Tiako lazaina antsika dia zao. Very olomanga i Madagasikara. Ary tsy manana olomanga intsony tsika amin'izao fotoana izao. Tsy manana tsika. Tsisy olona afaka hitenika hoe tena tia tanindrazana ity olona ity. Fa tsy maintsy misy foana fanahiana hoe tsy nen'le riny ny ampandeha zao e. Nen'le riny zao e. Ketrika volamena io. Ketrika mpandeha usine io. Ketrika zao, ketrika zao. Zany sisany amin'izao fotoana izao. Oui. Tamin'ny mesure d'accompagnement Banque mondiale, Andriamatoa José André Nilsson no nanisany nametraka an'izany. Jamais anao nahita Ratsiraka Didier ka nidina ka hoe ino ny lancéan'ny Tsakopopy. Tery Besarety nisy, tery amin'ny 67 nisy, tery isaky ny coin mafana ka nisy mafiady. De nisy Tsakopopy. Nisy. Ary isaky ny faritra zay tena hoe nisy ny nahatra dia feno Tsakopopy. Fa tsy hoe ary Tsakopopy io pratiquement raha tsy diso tamin'izay mety tsy meno Andriamatoa José André Nilsson fa raha ao izy raha tsy diso to misy isan'andro izy io pendant 3 mois izay dia raha tsy diso to 500 plat angambany izy zay. 500 FMG. Zany hoe 2500 500 FMG zany hoe na 100 ariary amin'izao fotoana izao.
Zay le zavatra nitrano. Ny zany hoe unité de la nation zany sarotiny tamin'izany le raha. Sarotiny. Io resaka football io tena sarotiny tamin'io izy. Zany Benono zany, zany Azali zany, mbola velona zany. Na de hoe misaraka raha ny fédération sy ny hoe fitondram-panjakana. Tena hoe tena nefa ianao jamais nahita andatsiraka Didier ka hoe iny no latsaka teny Mahamasina, ndeha haka doka na ndeha haka voninahitra satria en carence de popularité, en souffrance de popularité, ngiaratsiraka Didier ka iny nandeha haka dokadoka ery amin'ny vahoaka ery. Nanao populisme izy, tsy diso zany. Torak'izany ihany koa andriamatoa professeur Anberzafy tamin'ny Madaraidy. Raha ny tenako manokana zany par expérience hitako, maromaro ny filoham-pirenena mifandray tamiko fa mialatsiny atako. Ty ny azony 5 rehefa manao simulation ianao zany amina dossier anankiray. Tsy maintsy misy anaky 5 simulation ataonao. Ahoana ny tombotsoan'ny vahoaka amin'io? Io voalohany io. Ajaina ohatry ny anaka Andriamaso, ny tombotsoan'ny vahoaka. Ahoana ny avian'ny opposition? Mbola vahoaka ihany koa zany. Zay vao hoe ahoana ny mety eritreritry ny communauté des bailleurs tamin'izany, reto PDF zany. Ny vahoaka, ny opposition, jereo tsara ny fanajan'ny olona azy. Ny vahoaka, ny opposition, ny communauté des bailleurs zany hoe ny PDF zany. Faefatra, ahoana momba anahako ara-politika amin'io. De fadimy, ahoana nisian'ny vola tsy hoe voatery miditra any amin'ny caisse d'État fa ahafahantsika mifinancer an'ity zavatra ity. Izy tsy maintsy mahita zavatra foana hoe ivelan'le vola zay tafiditra ao anatin'ny loi des finances mba ahafahana mifinancer ohatra hoe azonareo an-tsaina ve? Ao anatin'izany mitondro zany izy na efa tsy teo ary izy. Mandray olona foana le rangahy. Mandray olona foana ary olona reo de mitady fanampiana. Ary tsy maintsy mahita solution izy. Maro mbola renao le zanany, mbola reny, mbola velony Sophie, mbola velony Anika, mbola velony mamy. Afaka mamijoro. Raha tsy mety manko le hoe raha izy zanany ny teny hoe tena nanao sacrifice zany dadanay zany. Fa za tena nahalala an'izany. Rary zany Ratsiraka Didier zany tompoko no miara-misakafo amin'ny vady aman-janany. Tena rary zany. Tena teneniko anareo zany. Fa de media marchand reo izy a. Na izy mandray olona ao amin'ny salon, na izy manao gym, na izy ketrika irery mandinika momba ny raharaham-pirenena. Tena sakatra zany olona. Mendriky ny mena anaovana hommage tahaka an'izao izy. Mba ho fantatrareo tanora mitondra firenena amin'izao fotoan'izao hoe tsy vitan'ny zezefika io zavatra io. Mba ho fantatrareo zay eritreritry ny tondra aoriana kely eo. Na hoe mbola anohy. Tena oka le rehetra, tena mba hifonany. Tena vitanareo tena mahantra ny firenena. Ary tena potika ara-tsaina, potika ara-panahy. Ary mahantra ny vahoaka malagasy. Rehefa ny volany tsisy, rehefa ny saina zéro, rehefa ny fanahy no mivezivezy, tsisy maha-olombelona azy tsony, ary tsisy maha-firenena azy tsony. Io Serge Rajafeta nahita an'izany. Mbola nisy tsara zany ary Madagasikara zany. Tsy maintsy misy zany atao hoe vol social. Tonga hatramin'ny manakara, tonga hatramin'ny mananjara,
tonga hatrany tsirono mandidy. Rehefa misy marary ny malagasy fa hoe misy problema ry tonga io avion io na olona ray ara no alainy eo. Marina zany. Afaka manoratra ianao ndraiky temany azy hoe za zao anisan'ny niasa tamin'ny Airmad. Izy tamin'izany fotoana zany. Inona zavatra mitranga amin'izao fotoana izao? Misy kompania tonga avany tonga de hoe tia ny anarany. De tonga de ny actif rehetra ny Airmad tonga de anazy. Tena miteny anareo fa tena raha mbola velona raha tsiraka dideka izy no eo fitondrana ka hanaovana zavatra ohatran'izany tonga ianao de any tsy afaha. Marary amin-tatsiraka dideka zany hoe ny kompania Airmad no travestisenao, anaovanao business, anaovanao ankitoetra tsy manjary ty, zany navoaraka an'i Pascal Rakotomanga. Ho an'izay tsy malala, za malala an'izany. Ny zanaky Andriamatoa Ratsiraka Dide malala an'izany. Niala tao amin'ny Élysée, tao amin'ny palais-ny Élysée mifandray tanana tsara izy sy président Chirac. Tonga any Hanoi any Vietnam izy, hividy Airbus zany. Tonga any Hanoi any Vietnam izy, sy niavy mipasy pour un Boeing. Isaky mivoaka ny mason'ny filoham-pirenena. Ary tsy mbola tezitra ohatr'izany izy. Nefa ny avantage men'ny frantsay tamin'izany momba ny resaka Airbus tsy azonao eritreretina. Zay no navoaraka an'i Pascal Rakotomanga. En plus ny paix à son âme, c'est un bon type aussi. Mais c'est la seule et unique erreur qu'il a commise. Secret d'État ne zany avokako aminareo zany. Tiako fantatrareo fantatro le zavatra. Tena mahasarotiny ary tena mahakarary azy zany hoe Air Madagascar. Travestisenao, ataonao zavatra tena zany moa travestir zany jereo ny dikan'izany amin'ny Google. Salakilakainao ohatran'io. Za miteny anao fa miala tsiny tompoko. Tsy vitan'ny hoe zavatra mitranga amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tena miala tsiny aho. Tena miala tsiny aloha mba tsy teny satria tsy afenina anareo raha izany ny référence sy ny fomba nitaizananao tao anatin'izany atao sehatra politika zany, tao anatin'izany atao fitantanana firenena zany, na vola commission tokony ho anao ary. Lasa nasaovana an'le malagasy. Zany no nampianarin'le filoham-pirenenanao hoe vitanako amin'ny teny parabolika anie io e. Velonao fa tsy marary ve ozy izy mahita an'izany hoe Iza Ratsiraka Dide ato amin'ny palais mijery an'le Argentine contre ny Mexique. Olona anie zany e. Malagasy mijaly ozy. PM ka efa PM Pascal Rakotomanga tamin'izany ka. Le izy fa tenenina hoe mendrika loatra raha patsehivina aza raisina re tompoko hoe mikritike anareo aho. Tena mba hifona. Za tsy hoe tsy tia anareo. Tena tiako loatra anareo matoa zaraiko an'izany hoe raha mbola azo ahitsy le fomba fitantanana an'le firenena de tena ahitsio e. Tena marina e. Oh karere olona ty managadagada olona amin'ny zavatra. Mahatoa ny olona mahita zavatra soratana tsy mety ataonareo. De ny zavatra tokony ataonareo de hoe tsy misy io. Ity miprofo fa tsisy io. Tenako manokana zao de vao endrikendrika tonga de ry ampazune ry nanao Bade Rose. Ahoana no ahafahako mitondra profo nefa zavatra tsy nataoko. Tsy afaka hiteny mihitsy anao hoe za tsy nanao an'io. Satria anao tsisy profo. Zavatra tsy nataonao ve hisy profo anao. De mangina anao. Tena fotoana ahafahana mampatsiahy ny tamin'izany sy ny amin'izao fotoana izao mba ahafahana manapika aminareo zandry. Satria zokiny be ahoana
Fa mba manana sasa miona hoe eritreretana hoe vao 5 taona. Narangaranga teo ampy zany hoe tia nomena anao. Tsy ho sakrifieko. Za zany tena teneniko anareo pour finir ary ifonako re tompoko fa tsy le fizaozahoana no itenenaneko fa hijoroana vavolombelona amin'ny zavatra zay mety mahasoa tamin'izany. Tsy voatery nahasoa daholo tamin'izany, betsaka koa ny zavatra tsy nety ary zavatra tsindry mandeha nareo na indroa na eno anaty eto ny kritika manao observation acerbe avec véhémence azany ray aman-dreny Ratsiraka Didier zany fa tena mendrika loatra ary il le mérite zany e, si vous voulez ny anaovana hommage ho anazy takazao satria tena nanao sacrifice izany olona izany zany professeur Albert Zafy zany raha izay no tianareo narangarangany teo amiko teo ndao zao non. Tsy nalala an'izany tanindrazana zany ny tenako, zay namaranako azy. Hoe fitiavan-tanindrazana e, fitiavana amin'ny malagasy zany na ny hoe ny compatriote na ny concitoyen ny tenako fa izany rangahy zany no nampiditra an'izany tao anatin'ny lohako. Ary zay no mahatonga ana révolutionnaire io, zay no mahatonga ana révolté io. Vao tsy mety de tonga de efa ino Rakotomalala anao moa zany mivadika zay. Inona ny problemanao zany anao fa ngahy ianao nanova an'izao tontolo zao ozy. Ianao nanova an'ireo olona reo, miainao koa ny idiran'andro ao. Jereo anao isan'andro anao torian'le olona. Zay tena teneniko anareo zany. Mavesatra zany fitoriana zany hoe ohatrino fotsiny ny frais-n'ny avocat ty 3500 €, 7000 tafakatra hatrany amin'ny 10 000 hatrany amin'ny farany. Mahafinaritra anareo ny zavatra teneniko fa rehefa tena tonga ny combat, je suis seul. Telle est la transition pour passer au cas de madame Brigitte Razak. Quand vous êtes dans la merde, je suis désolé de l'expression, vous êtes seul. À partir du moment où il y aura participation en vue ou sinon à l'horizon, vous êtes seul. Vous serez seul. C'est mon cas. Orinanao foana zay fa mahafinaritra be le fandaharanao sy ny karaza. Mais arrive le vrai combat. Hoe tena ore olona tsy nieritseritra an'izany budget hoe hisy tour zany ty fandaharana ty. Eny e, tamin'ny procès voalohany aloha teny isaorana anareo maro ianareo nandray. Zao le izy efa manjary matetika. Nefa teneniko anareo fa ity fandaharana ity na ny an'ny palais ary mihaino azy. Ary anisan'ny fandaharana teneniny hoe au moins ny Fleury Rakotomalala tsy mikritika bêtement fotsiny izy fa izy koa manome solution. Voninahitra ho anareo zao zany. Voninahitra ho antsika mihaino eto anie zany. En fait zany ty fandaharana ty karazana observatoire. Ary normal be zany satria anisan'ny voafidy teo amin'ny sehatry ny fiangonana ny tenako FJKM misy ino ty izy teo sapan'izay hoe KFP komity momba ny fiainam-pirenena. Io reriny no amin'ny sehatry ny FJKM no afaka miresaka politika. Fa tsy vitany hoe miresaka politika fotsiny satria karazana observatoire le izy no manome solution anao zany. Vous faites vos observations, sinon votre observation, et à la fin, en conclusion, manome perspective anao na manome solution na prospective. Zay le izy. Eto dia andefa ny tiry ty satria ny zavatra tsapako dia miady ny zafadiko mifandripaka ary tsy mifanaja intsony satria ho avery olobe tsy hitako zay olo-dehibe
Am'izao fotoana zao ka afaka miteny hoe stop, Yanamary, ça suffit. Taloha mba nisy an'izany hoe ny farany zany satria vao lasa ny ray aman-dreny guilira zanamasy, tsy olona masina zany, manana clément koa izy, jibiny tena tiany. Fa rehefa miteny izy am'Alamatoa ny arivo azy, de mangina daholo ny rehetrarehetra ary manaraka ny zavatra teneny. Y compris Didier Ratsiraka. Rehefa niteneny ny Ratsiraka Didier tam'izany tompoko, paix à son âme, hoe anay lay izy Antananarivo, zay no mahafantatra an'io fa tsy ialahy. De vao tery ny nangina Andriamatoa Ratsiraka dia nanaiky nandray an'i Ngara Valomanana tamy 12 alina. Ngara Valomanana anie tsy tonga me raha tsy nisy an'i Guilira zanamasy tsy fantatrareo zany. Nareo mpanohana ny Ngara Valomanana reo tsy fantatrareo zany. Tsy niexiste zany Ngara Valomanana zany raha tsy Ratsiraka Didier no nitondra azy tao anatin'ny sehatry ny politika. Andahan'izany izy de misy olona roa no matelo hijoro, hiteny hoe mandainga anao ary samy mindainga anao Andriamatoa Valomanana. De efa nitiry ty tsika satria hoa hoe tsapako sady hitako miady mifandritaka ny zanaky arivo. Tsy tonga ho azy reny hoe gadraina Ialola Rasomaro. Anisan'ny olobe anie zany, tsisy olona tsy manana défaut zany. Vao niteneniko teo hoe Guilira zanamasy. Tsisy intsony tsinona afaka miteny. Hoe sao de mba tsy mety koa ty ataonareo ty. Tsisy intsony zay. Tsy afaky nitena hoe iza ny giadra tam'izany. Fa misy hoe ao amin'ny cercle franco-malagasy ao izy. Izy zao tsy mahalala akory hoe fantatra ny tantara zany. Zanaka olobe zany, no ralahana olobe zany. Tsy miteny hoe misy karazan'olona hisy impunité. Misy zavatra tokony niazo le ferme. Satria raha tena ohatra hoe tena hanenjika ny zavatra rehetra, de mba endreo ara le volamena 39 kilos le 30 kilos lasa mivadika vita ao anatin'ny coffre. On peut citer toute une liste, une longue liste de justice partiale. C'est-à-dire à deux vitesses. Mazava kely rehefa avy eo. Mifandritaka ary miady ny zanaky arivo. Satria rehefa nataoko ny fanadihadiana de olona efatra no ambadiky ny fanendrehana an'Andriamatoa Lola Rasomaro. Aza atosika ary hiteny an'izany eto satria za tsy teny. Olona efatra mifandritaka ny zanaky arivo. Ny atao hoe zanaky arivo, rehefa teraka tao ianao de zanaky arivo. Ahoana zany zay baralaty io Zizi Paolo fa zay hiteraka tele Ambomanga. Zanaky arivo ianao zany e. Oui, ambany andro efatra. Anankiray no le vehivavy iray no avy any amin'ny sisiny aria Ananinaria. Vehivavy anankiroa moa zany.
Fahita-ndraso hoe enina zany zareo exactement. Ny anankiroa amindreo tena avy any am'faritra. Tsy misy intsony zany le hoe itony référence-ny fitaizana. Tsy maintsy misy zany eo amin'ny sehatry ny fifampitaizana amin'ny firenena. Sarotra zany hoe tena lazaiko anareo anisan'ny tena nampitotona ary tena nahavita ny Ratsiraka Didier de nanagadra any Bao, ramatoa Bao, azafady tompoko, Andriamanjaka. Teo Antananarivo ny teny hoe non, ary nisy olobe tam'zany. Fa zao tsika tsy manana intsony ry zanaky. Raha misy zanaky Sofia vao sambotra, Sofia, na misy problème, tonga de mitsangana avy any ry professeur Tian-Drazanarivelo, je ne leur en veux pas, moi-même je suis pour. Zany no anisan'ny membre fondateur zany hoe fizamamizany, fikambanany zanaky mahajanga mitambatra. Ao anatin'izany Sofia, raha misy mankarary an'ireo Boeny, Melaky, Sofia, betsiboky reo, mitsangana ihany koa. Efa nitsangana moa zany zokibe ry Tian-Drazanarivelo sy ny karazany, de zako hoe raha hanampy eo mety hanahirana indray satria zalahy maromaro ihany no tsy tia anahy eo amin'ny fitondrana, mety ho mainka misy problème eo, lasa miditra politika le izy, sanatria nefa za mpanao gazety, de nangina. Fa Antananarivo ve maheno anao ka hoe ôry zalahy, efa mba mihoatra ny lona ty zavatra ataonao ty e, fa ry zalahy indray no mitera, niena nitady kirarony. Et demain ce sera ton tour, qu'est-ce qui va se passer? Tu feras appel à moi, ouais, Fleury. Aloha tsy maintsy hijoro satria j'ai horreur de l'injustice. Sauf ianao hoe iny ianao namono olona sy ny karazany am'izay fotoana zay tsy namanao. Fa l'homme n'est pas un criminel. Je suis désolé. L'homme n'est pas un criminel. Ary ny tena problème ara de zao, dans ma tête, à force de voir, de trop regarder des films de gangsters et de kidnapping, lasa ihany ny saiko hoe tonga de banana zany le vady, sao de mba témoin gênant raha le chauffeur. En fait ny tena tanjona de hamono an'le bandy. Je sais que LOL n'est pas aimé, je sais que LOL n'est pas apprécié. Moi-même, je fais parmi des gens qui ont été cités à travers ces pages et ces articles et ces papiers. Mais est-ce que ça fera de moi? Est-ce que c'est suffisant pour aller se venger? Ouais, nina nitady kiraro lala, mba mivavaka ve ianao am'zany e? Misy matoy ianao mandeha mivavaka ny alahady afaka mamela heloka olo. Tsy raha criminel tahakany hoe avy nanao kidnapping. Mba fantatra ve hatramin'izao hoe iza ny kidnappé any zanaky nay nandresy tao? Misy miresaka an'izany tsao ve? Mba fantatra ve hatramin'izao hoe iza ny tifitra aminay nandresy tao fa tonga de raccourci be fotsiny hoe Lola Somary. Miady mifandritaka ny zanaky arivo. Miady nifandritaka ny olobe any ambany any. Raha olobe ny eritreretana anareo moa zany. Tsy misy intsony na iray ary afaka mijoro ka afaka miteny hoe mipetra tsara e. Fa de zao ny style any anatin'ny tokantranony any, variana am'ty geste hoe zay andrina, kanefa andrina tsy anidiny. Tena miala tsiny ary tena mifonako. Hoy dadabe anay zay, ozy dadabe anay. Raha zanak'andrina le ty alahy, ka raha andrina le ty alahy, ka tsisy adidy raisiny lahy amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fanasoavana vahoaka, dis-toi bien que tu n'es pas andrina hozy izy. Tena tonga saina tam'izay enitaona. Nandravany trano, ndrazana tao mason'andrina tao. Tu ne l'es pas hozy izy. Ny andrina de natao hanompo vahoaka.
andeha hanampy ny vahoaka malahelo. Ary rehefa mba misy miteny hoe sao de mba misy fandiniany ty zavatra ty fa to de ohatran'ny mba tsy rariny kosa. Je sais qu'il n'est pas aimé, je sais qu'il n'est pas apprécié, mais dans tout ça, où est-ce que la valeur humaine, le droit ino ty izy teo de l'homme efa niova ny fiteny azy. L'humain, il est où dans tout ça? Nareo ve tsy mahita hoe orchestré? Ahoana moa izy les juges nanoratra tamiko androany? L'infraction n'est pas préméditée aux izy. Par contre, l'arrestation, elle est bel et bien préméditée. Vous vous rendez compte? L'infraction, elle n'est pas préméditée. Par contre, et c'était un samedi aux juges. Par contre, l'arrestation, elle était bel et bien préméditée. Et ça honore certaines personnes. Ça leur permet d'ouvrir une bouteille de champagne et de se montrer et de pavaner. Elle-même n'est pas propre. Un paramètre change. Elle sera aussi dans le même cas. Pire. Il n'y aura que Fleury Koutumala qui viendra dire ouais, misy injustice kosa io. Fa anao tokony mandeha tsara ny fitsarana présomption d'innocence. Afahanareo malala fa Fleury Koutumala tsy momba an'izaniza, tsy momba an'izany, fa nahaizana zany il y a injustice en la matière. Miady saritaka ny zanaka Antananarivo. Ny antony nanaovana ny taom-baovao ifankahitanin'ny samy taranaka, ifandraisana amin'ny hafa, ifampijerena ny samy hafa, fa inona ny adidy raitsy ny laisany? Mitailina fotsiny amin'ity fatikazo. Entina ny azy de atao an'izao, atao ty mena draky sy ny karazany ty, fa inona ny adidy raitsy ny laisany ao anatin'ny firenena amin'ny zavatra mitranga. Za tsy miteny hoe lôla na hoe ino, maro ny adidy, maro ny zavatra tsy mety amin'izao firenena zao. Inona ny adidy raitsy ny laisany? Au lieu de misety tao hoe zay andriny, zay taranaka mpandovo. Azonareo an-tsaina ve hoe ahoana natongavana an'izany hoe andriny ianao amin'ny alalan'ny ady. Ny ady ianao de nandresy ianao. De misy foko resinao, misy tribu resinao, misy clan resinao tam'izany. Fa am'izao fotoan'izao efa miova. Mon combat actuellement, c'est d'aider les pauvres, les démunis. Je suis contre l'injustice et la corruption. Tels sont mes combats. Mais vous, il y a tellement d'injustice à Madagascar, à Antananarivo. Il y a tellement de pauvres. Inona ny adidy raitsy ny laisany? Variana frime fotsiny. Fampianao anetsy de manao menamena etsy de manadiana etsy. Finalement, tsy anino. Je suis désolé, je suis massique. Je m'en fous. Anao moa izy mamanay zay, ianao ty tsisy andevina ianao rehefa ino andreriko an'izany mama satria za tsy mpanao adidy iny. Efa maty avy de andeha hiandro. Non. Au moins, j'ai osé vous dire vos quatre vérités, les gars. Raha tsisy adidy raisinao anatin'ny fiarahamonina ozy. Anisan'ny olona nanamboatra ny fiangonana Ambohibe, ilafy zany dadabeako zany. Anisan'ny olona nanamboatra an'izany fiangonana Masinandriny zany dadabeako zany. Fa saingy zao, vitsy ny mahafantatra azy satria marivavy ny zanany. Fito vavy izy zay na valo vavy lahy tokana. Audrey Analamanga. De mba mieritreretra didin'io. Aza raisina masika azy fa zazakely mihoatra aminareo lehibe reo. Fieritrereto fa ny zazakely no mitarona.
io fianaratsoa zay. Efa zazakely no mitarona. Saotrany Bosy Rabenasolotsika, olobe zany a, olon-dehibe zany ary anisan'ny olona tsotra ary mba nanambitana koa ny tena zany mba mifampiresaka tamin'izany. Anisan'ny tena nambeazako ny Bosy moa no tena fiantso azy a. Zay no fiantso azy ary izy tsy menatra intsony an'izany a. Ny fahatsorana. Hiditra amin'ilay resaka efa niainga ihany manko izy teo, Brigitte Razaka Elise tsika sy Lola Rasomaharo. Zao a, ny antony tenenako teo hoe ny atao hoe olobe a, tsy Antananarivo ihany no atao hoe misy ny zanak'Andriana, fa samy manana ny fandrianany ny olona rehetra. Ny sin'ny olobe dia tsy olom-bomanga fotsiny, tsy ny olona ny parady fotsiny. Inona manko ny zavatra mitranga zany a,
Ohatra fotsiny hoe hifampakavady de mifampidirana hoe zay taranaka aminy, zay zanaka aminy. Ka na de efa tena hoe tsy de miainga hoe ahoana ara fa de io zany amboarin'ny gasikara na sy ry gangsta baba tena hoe ohatrany hoe tena volamena be hoe tsy amin'ny miainga tao e. Fa rehefa jerenao zany le revo zany a tena ohatrany hoe volamena ny sora-barahana zany, no varahana ny sora-koso-bolamena. Satria io araky ny teniko teo zany hoe maro le adidy ao amin'ny firenena, maro le adidy eo amin'ny fiarahamonina, de tena mino ve nareo hoe tokony zany hiteny an'izany? Amin'ny anay fotsiny zao de efa amin'arivo zay mianakavy. Amin'arivo. Za ny faralahy. De tena mino ve nareo? Tena farany mihitsy a, satria za zanaky ny faravalo zany. Za ny la farany indrindra zany, ankoatrany hoe zafiako ny amin'ny taranaka misy nilahatra amiko zany kozay sy ny koziny. De tena mino ve nareo hoe anjarako ny tokony hiteny? Mandinika zany le kahan'ny Brigitte sy Lola Rasomahary, tsy ray na roa ny ohatran'io a, maromaro an. Izy koa boay kely zay mamely miaina fotsiny hoe mahalala olona any amin'ny fitsarana any de fananan'olona amina million d'euro nahodinkodina. Tena mijery zany mandinika hoe jereko daholo le Facebook, tsy misy na iray ary, tsy misy na iray ary. Indrindrandrindra ato amin'reto le miteny reto, andrin-dehibe, andrim-be. Ny ohatran'ny Facebook moa zany de efa tsisy éducation na hoe resaka moraly miafara-pe, azonao raisinao. Ka misy olona ao anankiray mba mijoro hoe mba miteny hoe ka mitsangana ho mpampihavana. Gaga ianao a. Na inona lazaina, manana ny maha-izy azy zany atao hoe manana chance koa ozy nareo ka ary le riz koa monsieur Milay fantany daholo zao rehetra rehetra zao, fantako tsara ary nisy fotoana tsy nde mandeha na indroa satria tao anatin'ny secteurako a zany hoe mine sy ny énergie zany. Mbola velona daholo ny olona zay mba napetrapetraka tam'zany tam'zany andro. Fantako tsara zany ny Arazaka Élysée, fantako tsara. Manam-pahaizana io olona io. Un grand monsieur ô combien humble. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est un vrai technicien, un vrai de vrai. Super technicien mihitsy. C'est un frère. Un grand frère même on va dire. Rahalahy. Sarotra amiko zany ny hoe ahoana moa zany no andeha hanaovako an'i Brigitte. Lola Rasomahary koa manana ny maha-izy azy etsy Ambadikely. Ary tena tenenina zany hoe Brigitte zany zaza vao omaly, manana ny maha-izy azy koa izy.
Tsisy na iray raha ho le zanaka Antananarivo, le Andriambe an'Antananarivo, adidin'ny fiandrianana aho, fa tsy titra hoe mizeta hoe zay avy eto Ambohidrabiby, zay zanatra valona, tsy misy intsony zany. Tsy misy intsony ny hoe sauf angao hoe zanana Gandrany Lola Rasomady donc za zany andriana be zao am'zao, zay zavatra hafa zay. Tsisy tribut intsony ho resenao, fa tu deviens noble à travers les causes que tu défends et que tu as gagné. Zay ny fiandrianana amin'ny définition moderne am'zao fotoana. Raha ohatra ianao mivoaka avy any amin'ny atao hoe taranak'Andriana, zay tsy azo lavina zay, raiso ny adidy, fa zavarina amin'ny style fotsiny hoe zay avy aminy any, taranak'ampandovany any, f'inona no lovanao? Inona no nataon'lahy? Inona no vitan'lahy? Tsy nisy ray ka mitsangana mandeha midodododo. Sao de mba vita mifampihavana ity zavatra ity. Indaisiko ny penina de indaisiko ny clavier, Ranabavy Brigitte Razaka. Fantatro izy efa nihaviteny hoe indro tany an-tranony, tsy hoe hisakafo, fa nihaviteny hoe hiara-iasa. Fantatro tsara ny vadiny Mikele, efa indroa izy tany Amborahogo farafahakeliny na intelo. Anisan'ny italiana sensibiliser anahy izy hoe io Ambatovy io anie Fleury misy fanindrahana maizina io. Taitra be aho tam'zay, misy zavatra maizina ao anatiny mba fantatrao ve ozy izy fa ao anatin'izao taona misy an'izao, zay tsy déclareny reo olona reo, nefa io zavatra io no tena lafo ozy izy. Zany hoe reto olona reto zany s'ils arrivent à construire ensemble, ils peuvent aller loin. Mijery manko nareo ary zay mahatonga antsika hoe rehefa nisy olona niresaka tamiko teo zako hoe probleman'ny eo Ranabavy de zao. Onga Platon hoe misy monde anankiroa eto ambonin'ny tany. Ny monde sensible sy ny monde intelligible. Mialatsiny antsika malagasy fa ny ankabeazantsika malagasy ao anatin'ny monde sensible. Zany hoe voaboakin'ny matiera zany. Fa tsy tia. Betro. Faly ery nareo mahita an'i Brigitte mamaky an'le zavatra, mangovitra izy. Fa tsy mba mieritreritra nareo hoe inona moa no mampangovotra azy io? Inona mahatonga anazy mamaky io? Tsy mba misy manao tamin'ny herinandro izy teto, efa tena presque hoe nasiako izy fa ino tsara ny fanazavako. De ahafantaranareo hoe fa maninona zany tsy hitantsika, fa maninona le rino mahita an'zany, satria mandinika de misaina de miketrika e, fa tsy etin'ny monde sensible fotsiny eo hoe io fa mangovotra. Hitanareo mangovotra, tsy marina zany ny zavatra teneniny, hitanareo fa zao anona zany zao. Fa maninona le izy mivakina? Satria misy zavatra tsy tianao adino. Fa tsy zay. Hoy aho taminareo teo hoe hoy le juge hoe ambony io gradina juge reny moa tsy haiko loatra na magistrat reny fa anisan'ny magistrat manana grady ambony io. Satria raha kely indrindra efa 5 amby roapolo taona izy maha magistrat azy. De ohatry izy hoe
l'infraction en soi ozy izy n'est pas prémédité satria ny antony ozy izy c'est sa parole contre la parole de l'autre ozy izy. Raha manana proof izy hoe Lola no nanao an'le graffiti ozy izy zay tsy haiko hoe manana sary izy de hoe io mihitsy. Lola koa nefa afaka miteny hoe zaho koa namaky an'io ozy izy. Raha manana proof izy ka hoe io nisy menace sa ozy ny ankizy. Zay zavatra hafa ozy izy. L'infraction n'est pas préméditée ozy. Par contre, l'arrestation a été bel et bien préméditée. Teo no nalasa ny saiko hoe mais c'est vrai. Mais la plainte aussi n'a pas été, elle n'avait pas prévu de la conséquence, sinon des conséquences de la plainte en question. Mais comment les autres vont agir? Comment elle sera l'arrestation? Quel sera le développement? La dynamique que puisse mener, entraîner cette affaire? Elle ne l'a pas prévu. Zany hoe eo no mahatonga an'ilay hoe orchestration. C'est une aubaine pour le mpitondra fanjakana ho an'ireto le manana marivo salosana. Tsy hoe marivo salosana fa madila no hotetenina. Zay anisan'ny voateny matetika ao anatin'ny La Gazette. La Gazette de la Grande Île zany ny karazana Mediapart any Madagasikara. La Gazette de la Grande Île zany ny karazana Canard enchaîné any Madagasikara. Zany hoe manana an'le fiteniny vatambatana. Ary marina ny tenin'nga Arfidy Ramanandray be hoe satria tsy azo atao intsony managadra ny mpanao gazety amin'ny alalan'ny titre na ny zavatra soratana. Il a fallu trouver d'autres astuces. Une occasion, et l'occasion a été présentée, pour ne pas dire offerte, sur le plateau d'argent par la dame Brigitte Razak. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'elle a tort ou elle a raison. Mais sa plainte a été une aubaine, une occasion en or pour ne pas rater Lola Rassoumar. C'est une occasion en or pour ne pas rater et pour la voir cette fois-ci. Nataony ny plaintiny fa tsy nieritreretiny akory hoe ils vont aller jusque-là aveo hoe tena ça se rapproche d'un polar hollywoodien, digne d'un film de kidnapping, digne d'un film de l'arrestation d'un gangster. Na hoe na i El Chapo ary, na i Pablo Escobar ary, no mitovitovy an'izany ngamba jereo tsara misy film Pablo Escobar iny, vahana le tomobile, de ny hélicoptère tonga de hélicoptère sisany tsy ampy. Tsy nieritreretiny madame Brigitte Razak zany fa de hoe apetrako ty satria Lola koa mampijaly ahy ohatra. Za zany tsy manao démonstration, za tsy miteny hoe marina zany na tsy marina. Fa tsy nieritreretin'le ramatoa hoe ho zava-doza nataon'ireto olona manipuler anareto. La preuve, je suis sûr qu'elle n'a jamais parlé de sexe en provision. Fa zao tsy maintsy nasiana carbonate mba hibotsina le menakely na le mofo akondro.
mba hampalafolafo azy zany hoe akondro kely ohatran'iny no tao, de fonosina lafarinina kely de paompiana karbônetra de mibotrina be. C'est que sans provision nentsika rehetra tamin'ny voalohany. No nanao déclaration, nanao communiqué madame Brigitte, tsisy chèque sans provision intsony tao. En dehors na chèque sans provision aloha, miala tsiny ranabavy kely natao hoe ry zandrivavy. Asa angaha de tena hoe menace tena hoe anona angaha. Là où je veux en venir. Mihavana rangahy. Tena miteny anao aho zany Brigitte, tsy aza raisina hoe mendany amin'izy aho na amin'izy a. Fa rehefa tonga ho aho, raisy zay le teniko zay teo hoe za reto a, tena teneniko anao, reo malagasy mihaino reo, amin'arivon'reo manko rehefa aveo fa misy mihaino miafina. Tena teneniko anao fa rehefa raikitra ny combat hoe tena mba mila fanampiana ary reto ao, amin'ny avocat. Roa na telo amindreo ihany mandray anjara, tena teneniko anao zany. Quand vous êtes dans une situation inconfortable, vous êtes seul. Vous serez seul. Pour l'instant, vous vous sentez que vous êtes, et je vois même fa efa hitako anao fa tena misankety be anao. Tsy nieritreretinao miporter an'ilay izy satria le fait hoe mangovitra anao a, de vakianao le izy a, nefa zavatra niainanao tsy tokony vakiana, ça a dépassé dans votre psychologie, dans votre philosophie, dans l'éducation par laquelle vous avez été éduqué. C'est pour ça que j'ai osé citer le nom de votre père, qui est un grand monsieur, respectueux et respecté. Tsy nitaizana tamina violence ohatran'izany. Satria ny arrestation amin'olo c'est vraiment violent, violente. Rara ny malagasy hoe rara ny misy arrestation ohatran'iny pour les mêmes types d'infraction, on va dire. Pour ne pas dire hoe c'est la première fois. Na i Bob Scarter raha mbola tsy naretena ohatran'iny. Hoe iny tena hoe bara mihitsy any amin'ny tômôbila de inona ny azo ifanampiana tonga de fa gendarme mafiry telo efatra. Ianao lalala somary andro amin'ny ray maraina. Tena hoe mission spéciale lay. Tonga de fantatrareo avy hatrany hoe iza ny olona manana an'izany pouvoir zany. Laza aminao Andriamatoa filoha. Men'ny olona hodina akondro ianao. Androany ianao mafy be. Tena teneniko zany, mafy be ianao androany Andriamatoa filoham-pirenena. Fa betsaka ihany anie zay mafy toy zay e. Ahoana hozy izy ao anaty fivoriana zoky be voninahitra no miteny an'ity. Sarotra hozy izy nanala an-dratsiraka fa vitako. Fa tena sarotra indrindra hozy izy nanala an'izany Ngara-Valomanana zany. Zany no nahavita napikatra hozy. Eo Ngara-Valomanana amin'io, amin'io resaka io. Aramis Denis zany tapa-bola. Tsy tohizako ny tohiny, fa mety afaka ray volana sy tapany aho tohizako ny tohy an'izay. Fa aleoko miverina tao Brigitte, satria izy fantatro aho Brigitte Razaka. Fantatro ny clémany. Tena miteny anao anaka. Tsy mahafaty ny mihavana. Tsy mahafaty ny mihavana. Raha olona toriana zany ianao Madagasikara betsaka e. Betsaka totakely aho e. Fa ianao raha vao miditsiditra amin'io mifanagadagada io, tena teneniko anao par expérience,
Tsy maintsy tafiditra any koa ianao. Na inona zavatra hitany. Par expérience zany teneniko zany. Tena teneniko anao fa voahaingana olona akaiky aho. Ndao ohatra hoe nanomboka tany amy 2021 tany. Spécialiste amy fanagadrana olona. Tena noteneniko hoe mba ahoaka re olona ty ataonareo ty. Tsisy tahalalana zany mpivaly e. De mihitsy no teny tsisy tahalalana zany mpivaly fa tsy rehefa manao ny tsy mety de tsy mety re tonga de any. Tena mba hifonana ho aho fa tena nareo nefa tsy de hoe tena tompon'ny famarinana loatra e. Mba hazavao amiko aho reto harena be anareo reto. 4-4 inona nefa le asanareo nefa ohatrany tsy de tena mirapôrta an'ireo e. Zay zany tsy de tena fantatra hoe ny bizina anareo e. Mba ahoaka ho aho ty managadragadra olona ty. Tsisy an'zany ry valy e. Tonga ny 2022 na 2021 stop hozy ny mpanampako ao ambony eo. Satria ato manko dernier étage io. Étage iray ihany ny trano nipetrahako aty. Zay mahatonga anao ao ambony eo. Le tompon'ny fanampahana zany. Stop eto nareo hozy izy. Ao Tanimora. Rehefa zatra mikitikitika an'io anao, tsy maintsy tafiditra any koa ianao. Satria ny antony de zao, ny olona asianao manana ny havany. Tsy menace zany Brigitte. Tena mifonako amindrika iha. Tena mifono amindry aho. Tena mifono aho. Fa io zavatra io misarika io. Ny havan'le olona malahelo ny mahazo ny havana izy. Ary izy koa tsy maintsy manana havana, manana relation izy. Any. Tsy mahafantatry iny ny havana. Fa raha zay nitsamborana anazy zay ne tena lazaiko anao. Olona navotako amy miantsy zoko be, aleo anao mandeha fa sarotra amiko ny hisambotra anao. Tany transition zany. Au moins indroa. Satria ny tena tsy mbo niditra am'zany hoe iny andeha angalarin'ny olona. Tômôbilinao, société-nao, lasa izy ny tompony tapitapoka eo. Volanao 700 millions any amy banky vita ny nanao azy. Non, tena taizan'olo kely ndry a. Aza manaiky manipulen'ny olona fotsiny. Iny fihetsiky iny nahitako hoe tsy nieritreretindry ny porté an'le zavatra sy ny conséquence an'le zavatra. Raha mila fanampianaran-kevitry ndry a, aza misalasala miantso aho. Fa ampiko na de hoe ara-panahy fotsiny ara, fa aza manaiky ampidirin'ny olona am'ty zao. Efa raikitra ny gravy a, tena seul ndry. Fa tratran'izany aho.
Misaotra antsika misy miteny amiko moa zany io hoe mbola velona Andriamatoa Fredo Betsimisira satria izy no tompon'ny hiraka tamin'izany nividin'ny anteny parabolika sy ny manetaka azy tamin'izany andro zany ka dia izay. Ny resaka 29 mars angambany tsy maninona re tokoa somary efa lavalava ihany zay nataontsika androany zay fa mihoatra adiny iray sasany angambany tsika zao nefa efa mba hoe atao adiny iray fa de ity misy asehoko ianonareo ary dedikaseko mihitsy ity ho an'ny ramatoa Brigidy aza mieritreritra ianao hoe any am-pigadrana i Lola Rasoamanitra dia malemy satria ny fitondram-panjakana ohatra mety manohana anao 300 isan-jato ary ny tena marina ary tsy ianao akory ny toanany fa ny causeny. Ils défendent leur cause, ils défendent leur gagne-pain. Parce que l'homme en question, il dérange, quoi qu'on dise. Malgré ses défauts, malgré ses handicaps, il dérange. Ino ty de raiso anatra ampanetretena ry tompoko. Aza miala fa tsisy feo. Ty ianao zay zay ohatra hoe olona mafy izy fantany tsara izy fa mahavita ratsy ao anatin'ny zavatra anankiray fa tsy manao izy, izy cela interdit ary il est capable d'aimer même une personne qu'il ne peut pas aimer. Ho an'ny mpitondra akoho de mba heno zany dedikaseko ho anareo koa fa ela any nangataka hoe mba avoay rambola, mba avoay rôly, mba heno io frapo io fa ho tsaroanareo io rehefa tonga ny fotoanany reno any hoe ty le causen'ny fleurite. Moi je suis désolé, je vous hante.
Je suis dans vos systèmes. C'est ça que vous ne savez pas. Quand vous détestez quelqu'un aussi, ça veut dire qu'il a une force. Il est en vous. Il vous hante. Voilà. Raha Serge lahy raha mahasoa anareo a, raha Serge zandry vavy a, raha mahasoa anao a, rehefa tsy mahasoa anao a, rehefa tsy mahasoa anareo tsirairay avy a, de atsipazo aty amin'ny tavako fa de resiko tsara. Alefatsika ny hiratsika, zay mahatsiaro viser am'ty hira ty hoaho a, de mandinihita eny a, miresaha amy tenanao ianao fa tsy milamina ianao zany.
Iany raha de rehefa nandinika dia rapitra rivotsika manao an'ilay spécial 29 mars ka dia fanao veloma mandra-peona tokoa. Sambo tahin'Andriamanitra daholo itsika ato amin'ny YouTube tena miala tsiny toko fa tsy azoko mihitsy hoe tapahan'zareo angamba le hira angamba zay no tena marina fa de ifonako ireo tokoa veloma daholo rapitra rivo amin'ny valo alina ihany ataontsika amin'ny 7 e. Ataontsika amin'ny 7 ny fotoana rapitra amin'ny 7 any Madagasikara veloma tokoa veloma mahafinaritra sava-jara daholo.